dia izo nusuluani ciment ary vita soa mivoatra no natao anazy voalohany ka isorana azy zay zava-dehibe ho anao mpianatra ety na ampitany io satria sy mitevitevy zay mpampianatra na mihazakazaky lahatany ambony any le ankizy regny dia tsy atahoranay satria matanjaka ilay zavatra nampamboariny azy sotra betsaka Andriamanitra lehibe ny faritra zava tsara ho an'ny tanora na ny zaza mianatra amin'ity sekoly ity ny zavatra vitanao ny zavatra atao rehetra moa mikasika ny fampianarana na sekoly na table banc dia fijerevana ny zaza malagasy mianatra no anaovana an'ireny ka raha misy olona mahavita tsara ho an'ireny sekoly ireny dia izany no tia tanindrazana satria tia ny voavy ny ankizy sekoly ity misy fangatahana marakaraky ny zanatsika miakatra mietsika leo hangazo hanimbo raha tifasimba mangataka aminao zay lehibe ny faritra hanatsarana an'izy eo aloha lehibe ny faritra rehefa nahazo fitenena dia namaly hoe amboary io nanatombo ny fokotany zay tatanao nanatombo ny sekoly zay tatanao satria voitoka ny zava-bita lehibe ny faritra amin'ny taona 2024 dia eto amin'ny fokotany fo teto mafy teto ho izy no ny beaza fokotany Tanambao satria tao amin'ny sekoly Tanambao EPPA no tezany ray aman-dreny azy no sady teo koa izy tamin'ny fokotany Tanambao no nahitavako ny alefo mandriko misaotra lehibe ny faritra misaotra lehibe ny faritra amin'ny fitiavanao amin'ity fokotany zay tatanako ity engany ianao lehibe ny faritra oka iny Andriamanitra ianareo vady mianaka engany ianao mba haharitra amin'ny fitondrana engany ianao mba Andriamanitra no hanefa ny faniriny fonao amin'ity taona 2020 fisorana lehibe ho an'Andriamanitra naomeny fotoa misaotry koa ho an'ny lehibe ny faritra izay naomeny tanana ny fikambanana fikarakarana zao faritra fikarakarana izao lanonan'izao sy vita zay lanonan'izao raha sy amin'ny alalan'ny chef de région sy hadino ianareo ray aman-dreny mpianatra rehetra aby izay mirano salahy aminay indrindra i Andriamatoa tadiny sekoly eto amin'ny CG de référence fitokanana ity fotodrafitrasa lehibe lezilezina izay sy mba hoe vita amina hazo na vy ihany fa tena beton misy ambaraninazy zao ary inoana fa sy vola kelikely fa noho ny finiavana sy ny fitiavana tao amin'Andriamatoa lehibe ny faritra dia vita izao zavatra izao misy fangatahana antaratasy misy fa ny fangalovany ngay ministra moa saikotra rehefa ambiafao zay no nangatahany directeur CG teto amin'ity valistiraty dia tonga nyteny avatra lehibe ny faritra hoe raha mba vitanay ihany ataonay io fakailana anareo Tanariva fa ataoko io mahafinaritra be izay resaky lehibe ny faritra zay aman-dreny tokoa tanàna ty manana anao zay tadiavolo izao raha anasika no nangataky zahay za voarainao mihataky vita zio saokako Andriamanitra tiagalana tombana mahampy anareo ary tonga amin'ny kohany ary tohizo tsara izy alatra ho an'ny mpanao politika raha anao mpanao politika be amin'ny toeranao lesy misy zany tombona ndraika koa omenao le tanàna dia izy zao sy hiantehitra amin'ny Tananarivo
miasa dia mitodika aminareo hoe mandeha ny firamoko. Raha tsy nisy koa azo hitanareo na amin'ny mpampianatra koa raha tsy nisy koa vokatra, na amin'ny mpianatra koa raha tsy nisy vokatra dia mety tsy manao avao nga mosy fijereo. Natratra ny taona 2024 ary ny raha soatsika mba hitondra fahasalamana, fanambiana sy fahasoavana ho antsika ity taona 2024 zay vodiavitsika tia ary mitratra ny taona maro mifandimby itsika rehetra, arabaina tsika vahoaka malagasy rehetra satria omaly dia nahazo filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina hitantana ny firenena tia mandritra ny 10 taona manaraka indray latako tehaka. Chose promise, chose due. Zany hoe ny zavatra tanantenaina dia tokony tanterahana. Ny fampianarana tokoa ny fianarana ny rova tsara indrindra ary rehefa ankizy rehetra izay mianatra eto no oreareany ty faritra ty isorako ny tale satria tsy natao mbanjavatra izay sécurité ny zaza mianatra eto zay satria ireo no avy ty firenena ity. Asanatsika misy risque be tokoa zany amin'ny fahasalamany, misy amin'ny resaka accident dia manahira ny zavatra izay dia izay koa no anisany nanositranay fahitavanay nisy tonga ray aman-dreny mpampianatry amin'ny projet zay niantsenatindreo raha tsy mihetsiketsiky raha tsy nahita mifetsiketsy anareo koa zahay dia mety varambariana avao antenainay fa hitondra faharisiana amin'ny fampianarana eto na ho anareo mpampianatry zay na ho an'ny mpianatry ny fisitrahanareo an'izao fotodrafitrasa natao zao ary mba ampilamina ny saitsika rehetra ny saindray aman-dreny amin'ny mpianatry izay mianatra eto sy ny mpampianatry izay miasa eto. Tsy misy faritra androso zany raha mitangozavoza ny tontolo ny fanabeazana ao aminy. Izay mahatonga anay nandritran'izay 3 taona sy 9 volana hitantanako ny faritra nosy izay dia PDB ireo fampitovana sy fanaovana fotodrafitrasa eo amin'ny siatry ny fanabeazana. Raha tsy resaka atsika ohatra fa tsy tableban dia tableban miisa 20 no efa nozarainay amin'ny sekoly maromaro tato anatin'ny faritra nosy indrindra ato amin'ny district ny Faradofay satria mbola bebe ireo sekoly izay mbola sahirakirana amin'izany resaka tableban zany mbola be ny sekoly mbola mianatra ambany ny zaza izay mahatonga anay mandray anjara mbola tsy ampy ny ataonao io satria bebe ny filana mandray anjara amin'ny fampitaovana an'ireo sekoly. I know that